Tranga mampalahelo indray no hita izay miparitaka ao amin'ny tambazotra jerasera Facebook ao satria mampalahelo tokoa ny zava-misy. Lehilahy iray no namoiny ainy taoriany nandavany sipany azy. Lerino ny antoka mba hianarany sipany ity tany ivelany nefa rehefa tafita ilay sipa dia lehilahy hafa no nataony vady. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny like ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia tranga mampalahelo eo anivon'ny fiarahan'ireto olon-droa ireto no tena iompahanantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Mbola azo lazaina fa mafana dia mafana ny resaka raharaha bazy toliara any an-toeranany amin'izao fotoana izao. Fampitambo avao avy amin'ny siteny Randranasolo Aiko no nahitana an'ireto vaovao manaraka ireto. Mpitandron'ny filaminana enina camion no tonga nanotsotra ny lavaka nataon'ny mponina sakana teny Daboy ny harivany ny afaka mahaliny. Tonga teny an-toerana ny vahoaka saingy efa vita tototra ny lavaka araka ny nambaran'izy ireo ka navery ny refokon'olona avy eo ny lavaka izay nataon'izy ireo sakana. Sakana tsy hidiran'ny fiaran'ny tetikasan'ny bazy toliara moa no antony nanaovan'izy ireo sakana izao raha ny fanazavana hatrany. Fa misokatra ho an'ny vahoakan'ny Daboy satria toeram-pokon'olona eny hoy izy ireo ary azo anaovana ny l'identité pasika tsara amin'io toerana izay voalaza io fa tsy misy ny hanohitohina an'ireo izay hanao l'identité pasika amin'ireo toerana voalaza ireo. Loza famovizana indray camion iray izay nandona trano teny amin'ny tetezan'ny Avoloho. Olana ara-pamilina no antony nahatonga an'izao loza izao araka ny voalaza hatrany. Tsy misy naratra fa fahasimbana fananana no nisy teny an-toerana nandritra io loza io. Ny trangana loza famovizana ihany koa ny teny amin'ny RN2 Antsaramasina. Camion iray izay nifandona tamina sprinter tamin'iny andro ny afaka maleto andro iny. Potika tanteraka ilay sprinter ary mbola tsy voafaritra ny isan'ny maty hatreto ka ny afatra ho an'ireo mpamily mba mitandrema ihany ry zareo amin'izay fandehanana mafy satria ny tsy fitandremanareo kely ao anatin'ny minitra vitsy dia mety hamoizana in'olona ary mety hamoizanareo ny ainareo mihitsy ao anatin'izay fandehanana mafy diso tafahoatra izay. Ekena fa misy zavatra enjehana ianareo matoa mandeha mafy fa tadidio anefa fa ain'olona ireny entinareo ireny ka na dia maika tahaka n'inona azy aleo ihany misoroka toy izay mitsabo. Nanaitra ny maro raha nahita ny trangana raim-pianakaviana iray izay darohan'ny vadiny sy ny zanany lahy tany Toamasina tany tamin'ity herinandro ity. Raim-pianakaviana iray izay niara-nidaroka sy ny fampijaliana izay ataon'ny vadiny sy zanany lahy ity. Efa ho isan'andro ity rangahy ity no lasibatry ny daroka izay ataon'ny vadiny sy ny zanany lahy. Izy ireo izay mipetraka tsy lavitry ny Seze Ramatahitra. Efa naka rano mafana ilay zanany lahy saika hatobaka tamin'ity dadany ity. Soa fa voasakan'ilay zanany vavy izay niezaka niaro ny rainy mba tsy ho faty. Mbola namaly ho tsy nanao ny herisehitra ihany moa ilay ramatoa saingy tsy nahateny rehefa naseho azy ilay horonan-tsary izay nisy naka ankolaka tamin'io fotoana io. Vokatra izay dia nosamborona ilay ramatoa sy ny zanany lahy nanao herisehitra tamin'ity raim-pianakaviana ity. Ity manao satroka mena ity ilay raim-pianakaviana izay 70 taona izay niharany izay daroka efa ho isan'andro nataon'ny vadiny sy ny zanany lahy tao Toamasina ity. Efa voasambotra ary natolotra ny fampanoavana izy mianaka izay nanao herisehitra taorian'ny famotorana natao azy ireo teny amin'ny mpitandron'ny filaminana. Midika izany fa rarany lalàna ny fanaovana herisehitra na amina vehivavy izany na amina lehilahy, indrindra fa ny olona izay efa mahazo taona tahaka nytony dia tena voarany lalàna tanteraka izany fanaovana herisehitra izany ary mety hahavoasazy raha toa ka tena voapirofo marina fa nanao herisehitra ianao amin'ny olona tahaka nytony. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay fahadisom-panantenana ny ranamana iray izay niantoka ny fianaran'ny sipany nandeha nianatra tany ivelany nefa rehefa tafita ilay vehivavy dia ny lehilahy hafa no nataony vady fa tsy ilay niantoka sy ny lofo mafy mba ahatafita azy izay. Tranga tena mampalahelo izy ity
ary tsy voandroany isika no mandre an'izay tranga tahatahaka nytony tranga niseho itony satria na ny lehilahy izany na ny vehivavy dia misy foana ilay tratra ny tranga tahaka nytony ianao ilay nitoto na fotsy nahandro nahamasaka ary ianao ilay tena ny lofo mafy mba ahatafita azy satria manomana ny hoavy mamiratra ianareo araky ny voalaza hatrany ary tsy maintsy tsara ny resaka izay fanaovana mialohany ianao hiantoka an'izay rehetra lany amin'ny zavatra tokony hahatafita azy izay tsara tokoa ny resaka mandritra ireo fotoana izay mbola tsy mahatafita ny olona iray ary milamina foana ny resaka ao anatin'izay fiarahana izay fa tsy misy disadisa ary tsara foana ny projet na ihany koa ny tanjona rehetra izay apetraka ao anatin'izay fiarahana izay fa matetika nefa ny olona iray rehefa tafita izay dia hadino ny tanteraka ireo rehetra izay nanampy azy tao anatin'izay ezaka natao mba hahatafita azy izay fa rehefa tafita izy dia matetika manao an'izay tipadoha laka ny tana izay ianao natafita azy indray no dakany ambavafo ary izay mihitsy no nahazo an'ity ranamana ity satria raha ny fantatra dia ity ranamana ity no niantoka an'ity fianarana ity sipa ity nanomboka izy mbola tsy tafita hatramin'izao izy tafita ary nianatra ivelany Madagasikara izao rehefa tafita nefa n'izy araky ny voalaza dia notsipahany ity lehilahy izay nahatafita azy ity ka lehilahy hafa izay teratany vahiny no nataony vady mampalahelo tokoa ny zava-misy satria namoy ny ainy ity ranamana ity taoriny nandavany sipany azy leriny no niantoka mba hianarany sipa ny tany ivelany ary nandanina nitahirim-bola rehetra mandra-pahavitany fianarany ity vehivavy ity nanambady lehilahy anglisy fotsy hoditra ilay tovavy ary tsy natory ny tiranamana ity moa izy nanambady izany fa efa sary ny mariazin'izy ireo niparitaka tao an-tambazotra Facebook no hitan'ilay lehilahy izay niantoka ny fianarany ka tsy nahazaka an'izany ilay bandy ka tonga de nitsipaka ary vokatr'izay dia maty tsy tradrano ilay bandy rehefa nahita an'izay sary ny sipany izay nanao mariazy izay midika izany fa tsy ny lehilahy ihany no matetika no mamitaka ny vehivavy fa misy ihany koa ireo vehivavy izay mamitaka an'ireny lehilahy izay tsara sitrapo ary lehilahy izay nahavita be taminazy ireny fa rehefa tafita izy dia hadino zany rehetra izany fa ny azy dia ny hoaviny ihany no jereny fa tsy mijery an'izay hoavy itambarana izay ka mahalasa saina ihany ny sangandravatra tahaka nytony ary misy ireo olona dia tena tsy matahotody amin'izay famitahan'olona itsiro izay satria ny olona izay nahavita be taminao tsy mba nisy fampiresahana akory na ihany koa ny fampidinihana amin'izay fandraisanao fanapahan-kevitra izay fa dia nafenimpenina foana mandra-pahisy ho hitany tao anaty tambazotra Facebook izao nitody tsy misy fa ny atao ihany no miverina ka mba alefasolavitra ihany ny saina izay sy zay no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa